mandray vahintsika amin'ty ty iresadresaka hitondra inona ihany koa ny fomba fijeriny mety ho vaolana rosiny mety sosikevitra ihany ko eny mety ho fanamariana manoloana an'izay mety hoe hevitra mandeha eo zay mety etika hevitra miarabanao pasteur Edouard Tsarame amin'ny vahiny mivantana eto amin'ny Tapo Radio. Miarabanao Brito, miarabany teknisiana ary miarabantsika rehetra ny tokantrano tsirairay avy. Eny ary isamy manao mampifandray tsy mila lafiny teknika hitahina kely kosa manao ny fandrarana kapobe eny ety amin'ny savaravina aloha zany dia satria ty fiainana voalohany amin'ity taona vaovao ty pasteur Edouard Tsarame dia tsy hainay tsy arabanao no nahatratrarana ny taona vaovao dia fahasalamana, fitoniana, fahalemana dia ho zavatsoa no anenika ny fiainanao, ny ankonanao sy manodidina anao zany amin'ny mandritra ny taona 2024 ity. Ianao dia tsy viviny ianao raharam-pirenena ny tena resantsika eo raha zao vaninandro iaonantsika izao dia ao anatin'ilay atao hoe fanavaozana ny repoblika dia aloavan'ireo zavatra maro samihafa zay efa natao lasitra zany hoe dia ty andro ao anatin'ny 2024 volana nataterahana zany tsy mefara amin'ny fifidianana sy ny famondrana fahefana ho an'izay olona voafidy eo. Raha ao anatin'ny 2024 volana io zany dia zavatra anankiroa ny tena misongadina be eo raha resam-pifidianana dia référendum, fifidianana filohan'ny repoblika. Ny alohan'izay dia le resaka hoe fikaonan-doam-pirenena na concertation nationale. Dia rehefa mihaino anareo zany ianao moa zany zao tsy maintsy anontaniako ihany hoe mbola misy ve le vovonana RMDM fa zay aloha zany soloana tsy maintsy hanomboantsika kely an'ity resaka ty mba hampazava azy. Iny tompoko fiarabana koa ho anareo mirary soa anareo koa ato amin'ny Top Radio nivoaka malagasy ray manontolo samby hoten'Andriamanitra itsika amin'ity taona ity ahitany zay tadiavina isika raha amboly dia avokatra raha miompy atombo raha miasa itombo voninahitra eo amin'ny sehatra tsirairay avy. Andriamanitra ny manana hary pasoavana ny androtsaka ny fitahiny amin'ny tokantrano tsirairay avy misaotra tompoko. Mbola misy ny RMDM ary nijanona ho mpanohana indray ny RMDM ankehitriny rodobe ny mpanohana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara indray ny anarany fa tsy rodobe ny mpanohatra ny fahafantarana azy teo aloha fa rodobe ny mpanohana indray ny RMDM amin'izao fotoana izao. Rodobe ny mpanohana fa rehefa mihaino ny fanekevitra-reo zany indrindra fa tamin'iny taona 2024 faraparany iny dia ohatran'ny tsy tena langazana zany hoe rodobe mpanohana zany dia lasa ihany ny saina dia aleoko ianao mihitsy no anazavan'izy satria isan'ny resahanareo ohatra ny amin'ny toeran'ny prime ministre. Prime ministre io isan'le lalam-panorenana 14 io dia mametraka tsara fa ny maro anisy eo anivon'ny anteny meram-pirenena no manolotra ny anaran'ny prime ministre amin'ny filohan'ny repoblika ary ity farany no manendry an'izany amin'ny alalan'ny didim-panjakana. Dia ohatrany gagagaga ihany rehefa teo atsifatsifany teo zany hoe marina hoe nisy tety andro zany teo hoe 2 volana 90 andro ary amafisinareo foana fa tsy zay no nametraka le 90 andro fa ndeha ataontsika zareo le mpitondra zany. Dia eo zany le petrahan'le fanontaniana Edouard Tsarame hoe langazana inona marina zany le tena ataona ohatra rehefa tena amenareo tamin'io toa hoe langazana mpanolotsy zany tonga amin'le ohatra hoe source-loup io prime ministre io fa ahoana ny fanohanana tsy tahaka ny zavatra ny ainatsika teo aloha manao OMC na mety na tsy mety dia lasa miongana le fitondrana zay tohananao fa raha ohatra ka ny mpanohana tamin'izany fotoana zany mba nanitsy tsy ny andry ny mpanohatra fa ny ao anatiny nanitsy azy moramora kokoa moako raha ohatra ka ny ao anatiny no manitsy noho ny aty ivelany zany hoe mba ao anatiny zany. Voalohany indrindra aloha tena miteny anareo rivoaka malagasy fa tsy mankahala an'izaniza ny RMDM fa politika no hitambarany RMDM ary ny foto-kevitry ny RMDM dia mazava fa ny fitiavan-tanindrazana no mampiray atsika. Raha nanendry ny prime ministre tsy karaka le teneny atao ny ainga avy amin'ny assemblée fahagagana lehibe Brito ny firaisakina ny lasa maro anisa tapoka teo tapoka teo ka nanolotra prime ministre
hoe maro anisy amin'inona taizana maro anisy azy ary mbola ilatsika fanadiadiana zany a hoe hatram'izay zany ny mpikambana ny firaisankina ao amin'ny assemblée nationale roapolo isa ny député raika amby enimpolo amby zato ka pourquoi reto lasa maro anisa avy eo nanolotra premier ministre raha ny lalàna zany ny resantsika de ahoana ny hahara-dalàna an'izay fanjakana hoe tohanatsika nefa de ametrahan'olo piège ohatran'izany ve le fanjakana tohananao de anaiky anao de tsy réagir enao hoe tsy mety zany a satria raha milafindaoara mindaso aloha mbola ao amin'ny assemblée tsika heko mbola ao mihitsika daoara ka raha izany ary no nenken'le premier ministre hoe fa maninona za tolonanareo zavatra mamay takan'ity non hoy zahay hoe tsy premier ministre no tsy tianay fa ny fomba rehetra nametrahana azy faharo mbola nenken'le premier ministre koa nika ny anovana évaluation ao anatin'ny roa volany inona zavatra ho vitanao ao anatin'ny roa volana mbola nenkeny koa zany zay nenkeny ny fanendrena tsy ara-dalàna nenkeny koa ny hiasa ao anatin'ny fimpitoana tsy avy tany ninina hoy hoe tsy premier ministre tena hanao zavatra marina zany ty eto raha tsara me mialatsiny aloha satria fa le zavatra natao le iraka ampanaovan'ny misy le mafe azy zany le PGE manolotra izy le politika raha misy zany zavatra hoe tsikerana na anaovana tombana lay premier ministre de tokony hifaka ao anatin'lay politika be ny fanaraka am'le zavatra natolony narosiny fantatra teo anivon'ny anteny mea pirenena ve le zavatra ataony samy voana am'izany enao manapahatsy hoe ny antom-pisiny sy ny fotokevy dehibe antom-pijeron'ny RMDM de lay le tanindrazana zany a sy le firesay ka inona moa zany hoe raha izy nge zany raha ohatra le teny nalaza taloha de tsy membo adidy a mon général ka zay le hoe ianao tompoko ny antefan'lay safidy a de tsy ny ambo adidy ary izy ary nalaza hoe zany raha nataona koa izy efa mba natoko nakanaka ny sotronony fa nefa moa zany ty misy iraka ampanaovana de nohoan'ny tanindrazana ka mety zay ngely izy edoara tsara me za tsy teny hoe azo atao na tsy azo atao fa mite ny fototra niny resantsika eto mbola tsy le programme no resantsika zao hoe fa fototry ny anendrena sy ny orenan'le premier ministre zay no antaninao anay de mikasika an'le programme koa de ao anatin'ny roa volana ve de avy tany prime ministre inona ao anatin'le programme ao anatin'ny roa volana de inona ao anatin'ny roa volana zavatra tokony ho vita fa maninona no manaiky an'izany fa maninona izy no terena hanao an'izany ohatrany hoe mety ifany am'le lay mpanendry azy nge zany le zavatra resahanareo zany a mety ifany voana vozana ny republika satria izy no naniraka hoe izao le zavatra ho atao faharoa hoe naninona moa zany tsy natao resaka trano fa rehefa mahitanareo ohatrany hoe miresaka ivelany aty nge amindreo ohatrany hoe nareo zany ogaoganareo fa ganareo tsy heno teny e zay nge lefa ganareo tsy heno teny ao a tsy vovoavaravarana ve nareo a zanakalafa ve nareo a nefa nareo milaza fa manao anaty fitondrany ty anjaran'ny folohan'ny fanavozana ny mamaly an'izay anjaran'ny premier ministre ny mamaly an'izay fa zahay manolo-kevitra amin'lay zavatra hitanay mety animba lay fitondrana tohananay zanakalahafa zahay ry zareo no mamaritra azy hoe tsy zanakay nareo any velany zahay ry zareo no mamaritra an'izay fa zahay tsy mahatsapa an'izay ary tsy miaina an'izay fa miteny zay ny zava-misy marina le zava-misy marina resanareo moa zany ohatrany hoe zao mako zao le avoavava bebe resaka avoafeo de ampanginina le afa-ampanginana zany de hoe avy ary maketo akaiketo hoe io akaiky io zany de mety hoe mpanolo-tsaina io mety chargé de mission io tsatano satria mbola misy fanendrena samy hafa mety andehany amin'ny faritra na ohatran'izany de zay mahatonga anareo io zany mety hoe le ady fiady lay tsy haiko reo plan A zany nenareo zany zao
de ve nareo manao plan B tsy fantatra de plan C mety plan A nareo de aloha mampiakapiakapeo aloha de mba mahazoazo brao eny ana zay zany ty zavatra ty pestore tsy vo izao zay nampiakapeo adiso zany na nisy brao zay na tsy nisy brao nampiakapeo foana zay ho any-tanindrazana averiko tsara fa ny fitiava-tanindrazana ny anay no mibaiko tsy seza tsy vola fa fitiava-tanindrazana zahay teo nanohatra tsy nangina manoana ve zay vo angina mampagaka zany hoe de hoe omena seza zany zahay mba hangina non omena seza zahay mba hampitombo kokoa ny mety zay zavatra nataonay fa tsy omena seza mba hangina na misy tsy mety zany do hoe fa nahazo seza zahay de tsy zany kosa aloha ny fotokevitry fanovana ilay itsika ty fanovana tiatsika atao amahafanovana tiatsika atao zay de mieritreritra tsara tsika hoe zay zavatra tsy nety teo aloha de ovaitsika amin'ny fitondrana atao ankehitriny zao fa rehefa meno anao zany de meno an'le apahana malagasy malagasy moa zany pasteur Joara Tsaramery fa tena jerena amin'ny atotanisy amin'ny akapobeny de tanora ny maro anisao de nanao toerana lehibe tokoa le tanora tao anatin'iny ny GNZ moa zany izy zany zao teo tao anatin'iny tsy hoe natao fa zay moa zany lizy ary tsy hoe rivotra teto ihany fa sakinan'erina zao tontolo zao le GNZ zany de tao zany mandeha le izy hoe alohanareo le fampisehatra teo amin'ny banja amin'ny politika aleonareo mba makamaka sisiny kely aleo ny tanora hiasa mba hitondra ny anjara brikiny de aleonareo mba makamaka sisiny kely zany tsy haiko mety efa any aminareo ngamba zany pasteur Joara Tsaramery hoe mba aleo ny tanora hiasa aloha fa tsy miresaka ny resaka aleo ny asa vita tsy hoe fampitsarana no hiteny azy za mino fa ny filoham-pirenenantsika teo aloha ngamba tsy antitra fa tanora hitatsika ny vokatry ny zany nampitroatra n'le tanora zany hoe raha misy olona anankiray marary de za mino fa dokotera ngamba nitadiaviny fa tsy olona manandaza am'ilay baolina kitra marary le olona de hoe iza ny tokony hotadiavina am'ty olona marary ty ianina mahay baolina de igny antsotsika zay ve ny ataotsika raha politika ty raha pirenena ty de marary ve le firenena de mieritreritra atsika hoe olona tsy mpanao politika no andeha ho atsotsika hanarina ty firenena ty non kosa asa tao an'izany eny ary raha ohatra hoe tsy zay zany dia misy an'izao le fotoana anaovana ny tsy tena malaza azy le hoe anaovana ny kenikeuna fanomanana fikarakarana fandrahoana io zany zao le anatin'le fehim-potoana to 4 volana hitotika no avitsika io zany pasteur Joara Tsaramery satria anorina ary efa resahana moa zany fa mipita makany amin'ny republika fahadimy tsika ninona resahana ty teza mity io na hoe fitoizan-draha intérim io tsika raha mbola adivitra am'zany nareo fa hoe anomana zany mba isin'le hoe firenena maro toerana mba tsy verimberina le krizy ohatran'ny teo aloha na noho ny aton'le olona na ara-pitantanana ny fomba fitantanana na fingom-pahefana ao anatin'izay le ataontsika hoe fikonan-dom-pirenena moa zany le ho avy de ahoana zany zao inona ny eritreritra reo satria zao matsy le zavatra hitranga sy ny zavatra efa nitranga teo amin'ny tena tadidiko sara tamin'ny 4 raha nisy zavatra tena hoe tena mbola tsisy ohatran'ny ty koa sara agnaty eo amin'ny tantara Madagasikara tsy tavavoaka am'izao koa tsika tena nahirana be filoham-pirenena rehetrarehetra teo voatrika teo daholo na ny voafidy Didier Ratsiraka professeur Xavier Albert Marc Ravalomanana Ery Rajoelina Armapianina Andry Rajoelina tery amin'ny CCI tery vato ery navita mihitsy navita tena andalana firy pejy 7 izy iny raha tsy diso hoe tena ty ary andaminana ny tany sy ny firenena sy ny sisa ary nasiana komity mpanaramaso amin'ny fanatanterahana izy de hoe tena iazakazaka am'izay le tsika hoe mbola vita mihoatrany iny ve zany tsika ahoana no fanantenana amin'ny zany ina le ho atao zany Joara Tsaramery manoloana an'izay nataontsika hoe fanamariana natao savaranina anty fandaratsika ty zany ohatrany hoe ahoana
Zay moa no tena ilana an'le fanovanany satria hitatsika fa tamin'ny 2014 resanao zany fananantena tsika hoe tena hanao zavatra ty fireneny ty ho tafavoaka am'izay Madagasikara kanjo indrisy tsy tafavoaka Madagasikara de mijeritsika hoe ina ary ny atafavoaka ny Madagasikara. Voalohany aloha mila conscient isika rehetra zay le mahafanovana azy hoe inona zaho ary inona ny adidiko ary inona ny andraikitro. Raha mpanao baolina aho de hijanonao mpanao baolina miresaka resaka baolina, mpanao politika aho miresaka resaka politika, mpandraharaha aho de miresaka momba fandraharahana, ny pasteur aho de miresaka momba ny fivavahana, mpamboly aho de miresaka momba ny fambolena, mpiasa mpanjakana aho de miresaka momba an'izay. Izay le anovana concertation. Fa le olona rehetra samy tao mpanao politika avelany le andraikitra zay tandrify azy de izy ary hiresaka le tandrify azy rehefa avy eo raha miresaka samy resaka politika daholo tsika rehetrarehetra izy ny resaka sehatra misy ny tsirairay avy ka izay le mba iantsokony rehetra raha te ho tafavoaka atsika ny toetsaina aloha voalohany de aza miala andraikitra hoe sy andraikitra tandrify anao ijoroy. Ohatrany hoe tsy mamato tena ihany ve ty vahintsika ity mamato tena ka zany fa satria zao mitantara ny firenena de efa nilaza hatrany amin'ny 58 1958 nisy pasteur teto, pasteur Andriamanjato Risara ary tsy izy ihany ny olom-piangonana nandray anjara teo amin'ny sehatra politika ary Daniel Rajakoba raha tsy hitanisa am'izany ny hafa ihany koa tsy aloha lavabe ny lista raha ho tany sako zany ity zay matsy le resahana hoe ianao zany sao raha azoko tsara de hoe raha ao anatin'ny vitana ao anatin'le fikaonan-doam-pirenena vita le fikaonan-doam-pirenena tsy haino anao iresaka politika ntsony fa ifatoka ao anatin'ny fampelezana vaovao mahafaly hitaizany olona amin'ny fahamarinana sy ny zay zany io. Zay le tiako zay le tiako ambara zany zay fanotaninao zay mihitsy le tiako ambara ko satria zao nisafidy hanao politika nantsona ho pasteur fa nisafidy hanao politika de mipetraka aho zany amampanao politika any le antso maro pasteur ao aminay hoe le rehetsa za hanao politika mizany ity antson'Andriamanitra ity apetrako aminareo mba hampandeha an'lay asan'Andriamanitra sy hanamarina an'le safidy kokoa zaho amin'ny fanaovana politika. Mazava zany pasteur Edouard politika izy le pasteur zany efa tsy afaka aminao tsony le hoe satria antsoko fa de ianao olo zany de hoe safidy aty amin'ny politika fa zao le fanontaniana zany iverenako ihany le zavatra nitranga ty hoe nahavita fifanarahana soniavan'ireo tena hoe filoha rehetrarehetra dimy be zao tamin'ny 2014 ka inona zany le tena olana eto rehefa nanao diagnostic nareo natao amin'ny herindema tatoato koa misy an'ity hoe tafita ty hoe Tambabe afanorenana ifotony azy any Madagasikara tany Madagasikara zao tandrazana satria tafita le izy de eo zany l'izy hoe le olona ve ny problema le olona ampindram-pahefana sa le rafitra mihitsy Edouard Tsarame mahatonga an'le izy satria le fekevitra tery amin'ny CCI vato de natolotra nga filoha Hery Rajaonarymampianina de nataony teo no nataony de le raha nahita 2014 2015 izy de efa tratran'le motion de défiance fa niaro azy nytetry Amboda nitarianga Eric Rakotoarso zany hoe aloha mba asiana le pacte de responsabilité tompoko fa de voateo kosa ve tsika nitao anaty crise de i problème andray izy fa aloha de sursitera teo zany le fitondran'nya Hery Rajaonarymampianina ny raha nahita moa tamin'ny 2018 ny hafarany teo de zay le resahako hoe le olona omena fahefana mihitsy ve problème eto sa le rafitra nametrahana an'ireny olona reny mahatonga le zao hoe fitotoana dimy toana firy toana de olana politika foana eto Madagasikara. Ny olana eto amintsika de tsy resaka hoe olona na diko hoe misy olona indray manao ny ataony indray rafitra fa eo ihany le rafitra fa le tsy fakatoavana la tsy fanekena ny zavatra ny fanarahana io zany tena hitako olana io hoe raha fa zao zany nomena andraikitra de misy zavatra voasoratra eto mitady fomba zao hialako amin'le zavatra voasoratra io
zay olana io zany zay tsy mitady fomba hanatanterahana azy fa mitady fomba hialana azy io olana zany ka raha te ahita zany tsika vahaolana de ny fanekena ny zavatra hifanarahana hinona ihany le atao paster Edouard za zany tsy resaka ntsony hoe nandaminana ny raha teo tamin'ny 2001-2002 nisy accord tany Dakar sy ny sisa de fa eto anie misy rafitra natao ho mpanaramaso le hoe fanarahan-dalàna tsy akalavitra raha hoe fandikan-dalàna de ny ACC zany gardien zay le hoe constitution fa raha ohatra koa hoe manao ny fa mbola misy haute cour de justice fa ngareny zany tsy maefa n'le izy maninona ny tonga am'zany zay kely fanontaniana mipetraky ka fanontaniana voavaly tsara le fanontaniana hoe misy ny ACC inona nataony ACC misy l'haute cour de justice inona nataony haute cour de justice raha ny asany zany rafitra zany raha nanatateraka ny zavatra ny fanarana taminy ane zany rafitra zany tsy ohatra am'izao tsika fa tsy misy hoa manatateraka le zavatra ny fanarahana eto fa ny hitady fomba hialana am'zany no mahamaika ny sasany ka mba raha te hanova marina antsika raha te hanova ho an'ity fitondram-panjakana ty de ny fanarahana tamin'ny vahoaka malagasy hoe miala rajoely sy ny firongony ohatra tsy mora ane zany gasy mitovy aminao reo de ahoana ny fomba andaminanao an'zany nefa zay nekena ka izay mila atao hoe ahoana re tompoko no ifampiresahana amin'ny zavatra tahaka an'ity satria nekeko ty zavatra ty nefa reto ny mety hanahirana antsika tsika samy malagasy tsika samy eto tsy ahoakaiza tsika ahoana ny fomba andaminana an'zay de atao ifanarahana koa zany fa maninona koa ary mo hoe le hoe ahoana mo fa samy gasy sy ny sisisy ka zao ngely izy Edouard Tsarame fa maninona ary le lohany teo no niala rehefa niala nanao ampandona zany nitsoky ka maninona tsy nanaraka azy reto le nanaraka le atao zany ny fietsika sy ny natao reto le frongony moa zany le voambolana malaza eny ary fa ny lehibe anay moa zany efa tsy eo de alao zay ametra-pialana am'zay andraiky zay nakinina taminy nadritsy ny fotoana fa maninona ny tsy manana an'izay ary le eo koa fa enrasana le hoe ry conseil des ministres de soloana ndray ry de soloana de menimenina rehefa avy eo sy ny sisa fa maninona raha mahatsapa-tena koa tokony hoe oary fa de hialy zay satria ny lehibe nampanao tanteraka anay any reto asa reto efa tsy oatsony ka inona moa zany mety fana aminareo zay fanontaniana zay fa tsy mety paster tsy amaly ala zay paster fa nareo no mahatsapa hoe zahay firongony de niala ny nametraka anay teto niala ny lehibenay de hiala hiaraka aminy koa zahay fa tsy miandry isorona mety ho afa ny fandehan-drara raha izay misy mety ho afa ny fandehan-drara fa apetraka amin'ny fahendreny tsirairay zany ina iverina am'le antony an'le hoe tena iresahantsika zany hoe hibanjana no avitsika io pasteur Edouard Tsarame raha nareo zany sy ny vovonana na tsaiko plateforme na ny vondrana misy anareo fa nametraka ihany moa atao hoe resaka toe-tsaina fivoahan-toe-tsaina misy ny fototra ao anatin'izany fa raha metraka rafitra tsika na metraka iny inona le izy moaly zao na iny fanambarana misy hoe association des anciens ministres et anciens parlementaires za zany tsy resaka ny hoe ny omalina izy ireo fa le fanambarana zay nataony le hoe raha fao daholo reto ACC CENI etsetra de anangana an'izao ohatra hoe satany ty tezami da anangana an'ty sinisisa nareo ve miombanao anatin'le nareo tsy hitako anazy satria le izy ancien ministre sy ancien parlementaire fa misy hevitra iombonanareo ve ao anatin'izany ao anatin'ny anorenana an'ity zavatra misy hevitra iombonana satria tsika mieritreritra ho any amin'ny 5e république raha ho any amin'ny 5e république tsika zany de tsy maintsy miala ny 4e république fa tsy ho tonga amin'ny 5e république mihitsy tsika zany hoe rehefa miresaka 4e république zany de ireo rafitra rehetra mipetraka fanaraka ao anatin'izay de tsy maintsy misorytsika le 4e république de hatongavatsika amin'ny 5e république anovanarana an'ireo rafitra reo ve le atao sa hoe le iraka mpanaovina azy no avozona na ny anarana na ny iraka mpanaoviny azy na ny mety isany mety ngeza be loatra izy am'izao mety ho ahena izy zany daholo azo resahana zany zay le maha rafitra intermédiaire azy na teteza mity de avy eo tsika miresaka handehanantsika am'izay 5e république zay
raha nareo moa zany zao satria mino fa efa mba manana volavola ihany nge nareo any mety hoentina any am'le concertation nationale inona régime inona ny nareo zao régime présidentiel nareo sa régime parlementaire nareo sa inona le eritreritry nareo zany zahay moa efa nivoy an'le atao hoe refondation nivoy an'le refondation zahay olona zaho koa zany na io zahay za olona fédéraliste raha teo koa malaika le hoe faritra mizakantena faritra de fizakantena io zany tena foto-kevitrinay zany io zany hoe ino tena le hoe autonomie ve le isa hoe tena le rafitra fédéral mihitsy le ny fédéral aloha mety mbola tsy ho zakatsika am'izao fa le autonomie na région zany autonomie na région mety zay région inona le isany am'izao sa misy atambatra reo sa mety azo atao zay le ifampiresahana mety azo atao ny manambatra ny sasany raha ohatra ka hita hoe faritra anankiray ato malemy noho ny faritra anankiray ato nefa raha atambatra reto mety hanana tanjaka kokoa zay le fifampiresahana zay na kosa de atao ahoana ny fomba hoentina manosika le anankiray malemy satria tsy hoe fisaraham-bazana no atao eto fa fametrahana fahaleovatena any amin'ny faritra ka inona moa ny olana am'izany hoe andao ary efa misy rafitra am'izao fotoana zao mametraka ny atao hoe faritra sy ny faritany fa andao reo omena moyen zany hoe tsy haiko ny firafitry ny tetobola manaraka eo zany hoe mba vitsivitsy le tantana ny présidence fa mba alefa betsabetsaka any amin'ny faritra tsy manana olana am'izany zahay tsy manana olana am'izany zahay zay le zavatra resahana io zahay hoe tsy manana eritreritra handrava efa tsy zay mihitsy hoe ty misy zavatra eretreretiny maro mety atsara n'le firenena tsy zay ny anay fa zay kosa mieritreritra hoe misy ahoana re mpanao gazety misy zavatra any amin'ny faritra agny de tsy maintsy miandry avy Antananarivo le vola any le asa any le fanapakevitra aty Antananarivo zay nisy mahatonga sy mahazo ny firenena am'izao fotoana zao no le inona fa efana vangongo aty zay sy ny fanapahana rehetra le vangongo aty amin'ny reny vohitra zay tsisy idirany le aty mahatanareo Antananarivo fa le aty amin'ny kapitaly tsy resaka Antananarivo ny resantsika fa resaka kapitaly zay ka aleo décentraliser tsika zay na zay fahefana zay alefatsika mankany amin'ny faritra am'izay kokoa de moramora ny fitantanan'ilay foloha an'le firenena ohatry ny fomba voasorasoratra ao anatin'ireny voasoratra lianao nge zany lalapan'ireny misy faritra de misy an'le hoe loi 2014-020 zay misika momba an'ireo CDD na le collectivité reo zany de hoe inona ny andraikitry ny ty de reto misahana ny fampandrosoana reo famba voasoratra ao ihany zany berto ivererako ndray le resako tao voalohany tsisy mirara tsy any ao ny olana fa ny fanataterahana le zavatra ny fanarahana azonao tsika teo zao nidiratsika force fotsiny hoe gouvernora de arafakinao le lalam-panorenantsika tsy miresaka an'izany ao afa osiziny tetry amin'ny tetry ambodako asika teny hoe eny fiatsona na appellation fotsiny le gouverneur fa ny asa manandraikitra zay sanina de asa na chef de région ihany azonao ve le zavatra resako eno de hoe tsy manatateraka fa mitady fomba ndraiky ialana amin'igny na ny ACCR maneka an'izany resaka rafi-panjakana de anao moa zany hoe le autonomie fanomezana fizakantena any amin'ireo faritra zany ny foto-kevitebe de ny endrika anatanterahana zany any amin'le concertation no mijery an'lisy fa hevitra irosoanareo zay faharoa ny fiafaranyty zavatra ty de anao fifidianana rehefa miresaka fifidianana zany de olo zany ministre ny iza ny voamera tsika mona iza ny rafitra ikarakara sy tatanan'le izy ahoana ny amin'ny lalàna feny fifidianana ny amindreo ho anareo zay le iteninanay hoe ataovy lay conseil électoral de la refondation conseil électoral de la refondation io zany nomanao manomana ny fifidianana zany io zany tsy rafitra le hoe manao tolo-kevitra ny raha le am'izao mako hoe manao tolo-kevitra ny daty anaovana ny fifidianana sy ny fa ny gouvernement no manapaka hoe mety io na tsy mety tonga de rafitra mahatapaka io maleo teny io fa tsy hoe miankimiankina amin'ny tsy miankina amin'iza izy fa manapaka izy
fa fifidianana madio ary mangarahara no andrasana aminy fa manina moa le hoe manao jeu de mots foana zany isaky misy alors raha nga ovana kely hoe tena mba atao conseil ana code électoral de zao sénidatra ny manahirana saina vao miresaka hoe sénid efa le doublon ohatratra zay ve le mahatonga alizy hoe andao hitady appellation na hoe fomba ilazana azy afa de mety anova zavatra izy ka miankina amin'ny anarana nay ny toetra zay zany mahatonga le hoe aza mba tsotsoana piso ny zazakely fa manahirana be rehefa lehibe miankina amin'ny anarana ny toetraka resana be dehibe zao mikasika an'le hoe anao resaka biométrique hoe digitalisation moa zany ambadika zany hoe ny na mpiasa mpanjakana so anao fanisana anomboka omaly ao isaina andray hoe tena iza marina ianao sao de fantôme de aty amin'ny listre mifidy zany ho ataony resaka hoe biométrique zany état civil amin'ny ankapobeny mihitsy moa zany morona am'zany nareo ary tena ho anao zany fanjakana misy ankehitriny satria maro ane zavatra tsapatsika maro koa zavatra ilaitsika mba hanamoramora an'le zavatra hoatreatsika amin'ny ho avy manamora zavatra ane zany raha fa tanteraka zany na io grève ny mpianatra amin'ny resaka bourse foana ilaitsika zany zay satria manafoana zavatra be dehibe zany zay resaka biométrique zay ka ilaitsika ny fomba anatanterana zany iverina de ahoana le nareo hoe manana heritreritra hafa manapana proposition hafa hoe rehefa manotsaka manao amin'ny andro mpifidianana ve bulletin unique ve le ampiasaina sa le bulletin multiple tamin'ny andro deuxième république ve le ampiasaina sa tena anao vote électronique ohatrany efa ataony any amin'ny tany mandrosa ohatrany ahoana zany zao raha rivotra reo eretreretinay zany zay le ilana an'le conseil électoral io conseil électoral satria tokony hita amin'ny resaka électronique amizay tsika après satria lafa le biométrique igny atsofoka fotsiny de misoratra ery le de amin'ny andron'igny agny de fa voavaly de avy atrany lay le vokatra zay ny eritreritrinay zany zay satria tehiroso mankany amin'ny tsara zany tsika izy aleo eritreretinao satria ny zavatra mitranga maty zany sao de hoe ny fifidianana député sénateur filohan'ny république de ny ACC mamoaka mivoaka am-pifidianana fa fifidianana maire sy ny ana de ny any amin'ny tribunal administratif ohatrohatrany ahoana ray zao ny am'zany aiza lisy na miresaka autonomie matsy anao ao ihany ao amin'ny conseil électoral ihany mamoaka ny zavatra rehetra tsy misy makarina tsy tokony andeha fa ao ny fahaleovatenany ao daholo fa manina nandeha makany amin'ny de raha misy recours zany de izy ny tsara le zay le madio mangarary fa nahoana nisy recours ay am'le efa hoe rehefa mandeha biométrique io vote électronique tsisy an'izany fa anao nisy recours atytsika no fa mieritreritra an'izany mba tsisy iny zany recours zany ahoana ny firotsako fidina malalaka ho andrehetrako zany hoe tiako tenenina hoe am'izao fotoana zao hoe mirotsaka na amin'ny alalan'ny atokana vondrana atokana tsy miakina lalàna zany lalam-pifidianana io lalam-pifidianana no arenitsika hoe tokony hirotsaka malalaka ny rehetra na olo tokana na antoko zay fanarahantsika eo amin'ny concertation mba hanamora sy hanatsarahantsika raha azoko tsara ianareo miandro zay vokatry ny concertation fotsiny fa tsy nareo tsy manana zavatra hoe hitendra hoe mba eo arosy edikevitra mba hotoanana mandritra n'zany fa mandroso any zahay zany mandroso zahay fa ny hevitrinay izy arosonay zay satria politika le izy tokony mpanao politika antoko politika no misehatra politika efa narosoko tany am-boalohany ale izy anaraka fainokely